Nanomboka ny faran'ny volana septambra lasa teo tsy farana raha tsy amin'ny fahasimy volana oktobra ho avy izao ilay varavarana misokatra karakarain'ny orinasa pitrandrana Ambatovy etsy amin'ny gara Sorandro etsika izay natao indrindra ampahafantarana misimisy kokoa ny mahakasika izay fitrandrahana Ambatovy izay natao ihany koa hamalina ny fanontanian'ireo mpitsidika ity fotoana ity. Fanampanazavana. Miteraka fanontaniana, fifangaron-javatra ary aya samihafa ny fitrandrahana goavana toana Ambatovy. Misy ny ezaka amin'ny fangararana tsy maintsy tanterahana raha ny fanamariana izay noety ny tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny orinasa Ambatovy. Antony mahatonga azy ireo mikarakara ny varavarana misokatra toy ity tanterahana nanomboka ny 3 septambra lasa teo ity ety amin'ny gara Soarano. Maro tokoa ny fanontaniana apetraky ny mpitsidika raha ny fantatra. Maro dia maro ilay fanontaniana. Ny sokajy ny angano resahako. Misy aloha ny sokajy izay mahakasika an'Ambatovy amina Ambatovy azy satria dia tiany ny olona ho fantatra hoe ahoana moa ny fisehoan'izy tany iny tonga any amin'izy brikety kely na nickel sy ny cobalt dia misy fanontaniana be dia be zany aterak'izay rehefa avy eo ihany koa amin'ny lafiny fiarovana tontolo iainana amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny atsipiriana rehefa avy eo ny lafiny ara-toekarena ary farany anisan'ny sokajim-panontaniana lehibe indrindra eto dia ny lasan'ny fandraisana andraikitra ara-tsosialin'ny orinasa. Izay ngamba amin'ny ambanivoango ireo sokajim-panontaniana izay tena miverimerina eto. Izahay raha teko moa dia nahatsapa zany hoe na dia ny varavarana misokatra ohatr'izao raha tsy ampy dia efa nanomboka ny ezaka izahay namala ny fanontanian'ny olona amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy dia ny malaza indrindra eto Madagasikara moa dia ny Facebook. Ny ezaka zany izay mamala ny fanontanian'ny olona amin'ny alalan'ny Facebook. Raha ho any ity androany ity dia betsaka ny tanora sy ny mpianatra ny tonga nitsidika ny varavarana misokatra ary samy manana ny fomba fijeriny izy ireo. Raha ohatra hoe hatrany zavatra fantatra hatramin'izay dia misy fivoarana ihany ilay izy satria tsy mianka amin'ilay hoe tolotolotra madinidinika fa misy foto-drafitra mipetraka mihitsy izany hoan'ny zareo. Hitako hoe tsara izay amin'ny resaka hoe développement ankizy dia koa ny fanatsarana tontolo iainana misy fivoarana sehatra hoe iainan'izao fanasana fiverenana. Natonga nano tonga dia porte ouverte moa ilay Ambatovy anisan'ny entreprise lehibe eto Madagasikara. Natonga ny anatrika ny porte ouverte Ambatovy amin'ilay hoe misy azan zany izy hoe misy porte ouverte dia mbaliana. Mandrindra ny 900 hatramin'ny 1000 isan'andro no tonga mitsidika ity varavarana misokatra ity izay hitohy hatramin'ny 7 ny volana oktobra ho avy izao.